Fa tsara nge hono zany eny amin'ny rano nanosy zany e. Rehefa le mba malalaka iny zany de andao mba hampiaraka eny. Maninona e? Mba mampiaraka mba mijerijery de asitsika clarinety kely sy voanjo. Petsapetsa. Fa zany aloha eo ihany. Fa ahoana hoa le resaka nataontsika farany iny e. De anao an'le izy e. Efa ramaka mantsy ny bandy. Efa miteny any lahy fa tsy mety hoa io vao tsisy kapoty. De lahy zao mbola tsy mividy any fa fantatro. Ka zalahy nge milaza fa ratsy reny. Za aloha tsarim-bola nampiasa an'ireny mihitsy hoe. Tsotsa kely le sy mampiasa an'ireny a? Atsofoka lahy de zay. Zaho a, rapitra lahy mividy kapoty de tongava ny trano fa tsisy olona ao an-tanàna. Mba anaovana kapoty folo de akondra ray kilao. Fatao inona daholo kapoty folo rakoto a? Tena aleo mail fa manahirana be le mitaiza tanora amin'izao ko. Maro raha mity za aloha e. Efa miandry any lahy za. Efa mipetraka ve le izy? Oay, adiniko atsy ambany. Vetivety. Aza ela ary e. Fa inona foana ny atao lahy e? Tam'izao. Noana be sa fa aiza ty aloha hinana kely akondro nentin'ny lahy teo. Fonosika ao ambany eo le izy. Tsotsa kely le sy mampiasa an'ireny a? Atsofoka lahy amin'ny akondrony lahy le izy de zay. Ty zany lehibe zay milalao ihany no mahazo.